J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Ilontrano ny fampalalam-baovao. azahoezany fahavononana mpiatra ny lalàna eto Madagasikara ka ho voafy anatin'izay avokoa na ny mpitondra na ny vahoaka entina. Io ny fanontaniana goava napetraka ny rehetra manoloana ireo raharaha maro amin'izao fotoana izao. Tsy mifanaraka midradrandray ny filohan'ny firenena ho atao laharam-pahamehana amin'ny politika. Hitany tanan'ny firenena ny fitsinjarana ny tedi-bola ho an'ny ministera sampan-draharaha samihafa raha ny hita taratra anatin'ny tedi-bola mpanjakana 420. Mitaky ny ampiarana ny lalàna amin'ireo rehetra tompon'antoka na mivantana na ankolaka mahakasika ny raharaha varisimba atao mahajanga ny hery velona maro any an-toerana amin'izao fotoana izao. Tsy mbola nahita-mba olana treto ny olany fahatapahan-drano ao amin'ny komuna Ivato. Volana maro no efa nitaraina tamin'ny tompon'andraikitra isam-baratonga ny roaponina saingy minimanao be marenina ireto farany. Anivelany mitaky ny fanamafisana ny ezaka ahafahana manavitra ireo olona nalainy hamasy ankeriny ny fianakaviany ankehitriny. Izy ireo izay manahy tsy ahitana ny havantsony raha mitarazoka ny fandraisana fepetra. Ny antsy prian'izay. Ankafaliana trano tomboka lasy tongovavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ny tiality tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao atena ny araba. Manasanao ihany koa hanaraka izany hatramin'ny farany avy hatrany dia matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao no ndeha hanokafantsika izay amin'ity alina ity. Azahoaiza ny fahavononana mpiatra ny lalàna eto Madagasikara ka ho voafy anatin'izay avokoa na ny mpitondra ny vahoaka entina ary ho tena fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy no miseho fa tsy fanatanterahana baiko. Ka eto Andriatsilavo. Andrasany maro ny fanendrena izay ho mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta amin'izao fotoana. Fanendrena izay azo lazaina fa iankina ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny saingy tsy misy azo antenaina firy raha ny faneho-kevitra ny be sy ny maro niainga tamin'iny fanendrena Prime Ministra farany teo iny. Ankoatra ny mahela fiavy ny omaly tsy miova no miseho ary mbola iseho atsoatsy. Raha ny loharano-baovao azo manodidina ny 10 hatreto ireo nametraka ny tota taratasy naneho fahavononana hiditra ho mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Io lafy ny fahavononana io no tsara asiana resaka. Ny fahavononana dia mitaky fahasahiana, firaisan-kina, fandraisana andraikitra ary indrindra finiavana. Fanovana no ao ambadika izay fahavononana izay. Raha mahanitra ny firenena dia vonina analany firenena anatin'izay fantrany izay. Tsy mandry fahalemana ny firenena dia vonina amerina indray ny filaminana. Misy olana amin'ny herinaratra ny firenena dia vonina hitondra vahaolana maharitra mikasika izay herinaratra izay sy ny maro hafa. Raha io fahavononana io no nomena lanja ka nampiarina tsy efa nandroso ve i Madagasikara amin'izao fotoana misy antsika izao saingy tsy izany no mitranga. Fahavononana amin'ny lafin-javatra hafa mazana no asehon'ireo mpitondra sasatsasany. Fahavononana iraitsy kombakomba sy ameny paosy. Fahavononana iroso amin'ny kolikoly avolenta. Fahavononana ambotry sy ampahanitra ny vahoaka malagasy. Raha tena misy tokoa mantsy ny fahavononana aizahoaiza ny toy n'ilay fitoriana nataon'ny vondron'ny kandida mikasika ny fanimbana fananan'olona teny Andavamamba nandritra ireny hetsika fotsy ireny ny 17 Oktobra 2022 lasa teo. Aizahoaiza ny fisamborana ireo voaroiroy ka nanao soni ilay fangatahana amoana ireo varisimba 10 kotonera tao Majanga. Aizahoaiza ny toy n'ilay raharaha-tany tao Isahafa komuna na Nosy Avaratra distrika Avaradrano na ny toy ny fanadiadiana sy ny fisamborana mikasika ilay raharaha solika tao Tomasina. Raha tena nisy ny fahavononana tsy efa tavaverina eto Madagasikara ve ireo volamena 770 kilaotratra tao Komoro? Tsy efa niakatra amin'ny dingana manaraka ve ny fitakiana ireo nosy malagasy raha tena nisy izay fahavononana izay? Aizahoaiza ihany koa ny fahavononana ampiatra ny lalàna eto Madagasikara ka ho voafy anatin'izany avokoa na ny mpitondra na ny vahoaka entina ary mba ho tena fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy no miseho fa tsy fanatanterahana baiko. Ny ariary izay fanatanterahana baiko izay teto amintsika raha tsy ilaza fa tsy tamin'ireny hetsika fotsy ireny tsy nasiana lanja no hitsakitsana ny zo fototra nananisa ambatan'olona tamin'ny fahafahana maneho hevitra ary baiko midina
no nitifirana bomba mandatsa-dranomaso sy nisamborana olona maro nitako fanovana ampilaminana. Mbola miariary zany fanatanterana baiko izany amin'izao fotoana ka misy ny alakobika tsy tiako tare amin'ilay raharaha vary simba atao majanga. Ireo no antony itakina fanovana eto Madagasikara. Ireo no itakina fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy ka tena ho tany tandalàna sy manaja ny demokrasia marina i Madagasikara. Santionany amin'ny fanontaniana manitikitika ny maro ireny napetraka tao anatiny matoa andatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao ireny. Fa tsy mifanaraka amin'ny dradradraday ny filohan'ny pirenena ho atao lara-pamena amin'ny vina sy ny politika. Hitany tanana ny firenena ny fitsinjarana ny teti-bola ho an'ny ministera sy sampan-draharaha samihafa. Raha ny hita taratra tao anatiny LFI ho an'ny taona 2024. Raha saika nahitana fihenana avokoa ny teti-bola ho an'ireo ministera mikasika amin'ny vatana ny sosialim-bahoaka. Isan'ny mampametra-panontaniana ny nampiakarana ny teti-bola ho an'ny primature izay nahitana fiakarana hatramin'ny 700 ho anina ny taona 3 Mitoetra ny fampanantenana tsy mifanaraka amin'ny atao sy ny zavamisy ataon'ny fitondrana rajoelina raha ny firafitry ny teti-bola ny ministera sy ny sampana-raha isan'ny tokony anatin'ny LFI 2024. Raha ireo ministera mipaka mivantana amin'ny sosialim-bahoaka nanaovan'ny Andry Rajoelina fampanantenana maro tamin'ireo kabary tsara lahatra fa hodirena manokana, ny ena avokoa raha oharina amin'ny LFI 2023 ny teti-bolany, oharina amin'ny LFI 2024. Singanana manokana ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana, ny ena ho 7,2 ny teti-bola ho an'ny taona 2024. Raha mahita ankilany ny olan'ny famatsin-drano saika manerana ny nosy, izay tsy mbola nahitamba-olana treto ary mihamafy hatrany raha ny fitarainana samihafa. Ny ministeran'ny mponina, ny fihahina ara-tsosialy sy ny fampivoarana ny vehivavy, ny ena 20,2 ny teti-bola. Midika izay fa tsy mbola isan'ny lahara-pahamehana raha toka ny mifanohitra amin'izay no dradradradraina toy ny hoe fijerena manokana ny zaza amam-behivavy, ireo marefo sy maro hafa izay janona ho kobakam-bava fotsiny ihany koa. Raha natao teny filamatra ihany koa ny hoe fahasalamana manakaiky vahoaka, ny ena 5,3 ny teti-bola ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Raha miaika ankilany ny ezaka andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny tsy fahalavораrin'ny tolotra samihafa eny anivony ireny hopitalim-panjakana ireny. Raha isan'ny nafantarana ny Andry Rajoelina ihany koa ny filazana fa ho sompitry ny ranomasimbe indianina i Madagasikara ary ho tratra ny fahavitany tena ara-tsakafo, tsy izay ny zava-misy amin'ny fanatanterahana ny fanamby. Mienina 4,5 ny teti-bola ho an'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ny taona 2022. Raha ny fambolena sy ny fiompiana ankilany no antoka iray anatrarana ny fanamby, mazava ho azy fa ihamafy ny fanafarana vary izay efa raha mahita ny fiantraikany amin'ny toe-karem-pirenena raha tsy ilaza afa-tsy ny fitotonganany ny sandam-bola ankehitriny. Miena toy ny fianantitra ihany koa ny teti-bola ny ministeran'ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana. Hatrany amin'ny 2,3 io fianana io raha toka voizin'ny fitondrana Rajoelina mafy ny resaka fitsinjaram-pahefana. Manaraka ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena na ena hatrany amin'ny 7,7 ny teti-bola. Ny tanora malagasy hatrany ankilany no ireareana vandany vao misy zava-bita raha vao misy zava-bita amin'ireo fifaninanana ara-panatanjahantena samihafa. Izy ireo izay nambaran'ny filoha ihany koa indrindra nandritra ny taom-pifidianana teo fa fantany ny marary ny tanora malagasy ary tsy hamela azy ireo irery ny tenany. Isan'ny mampametra-panontaniana anatin'ny LFI 2024 ankilany ny teti-bola ampiasain'ny primature izay natana fiakarana hatrany amin'ny 700 raha oharina tamin'ny taona 2023. Teti-bola izay ambony lavitra oharina amin'ny ampiasain'ny seni, ny ministeran'ny filaminam-bahoaka, ny ministeran'ny tontolo iainana, ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa, ny ministeran'ny mponina sy ny maro hafa. Tranga izay mifanohitra tanteraka amin'ny zava-misy any ivelany. Raha ny ao Frantsa manokana ohatra, ny sehatry ny fampianarana, ny fiarova-pirenena ary farany ny fampianarana ambony sy ny fikarohana no anokanana volabe. Mazava ny tanjona, ny anatsarana ny fampianarana sy ny sehatry ny fikarohana ahafahan'ny firenena mandroso araka ny tokony ho izy, fa tsy nofinofy toy ny eto amin'ny tsika ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso. Teny filamatra izay mila fahaiza-mitantana amin'ny fitondrana ny firenena.
Fa noho ny fomba rehetra nanany antoko ny mpitondra solom-bavam-bahoaka maro anisany ho isan'ny asa lehibe miandry ny Prime Ministre Tsay Christian sy ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta vaovao ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana tamin'ity androan'ity tsy hovafiry amin'ny teo aloha ihany koa ny firafitra mikamba ny gouvernemanta ho avy eo ho hatrany ty mpanao politika izay nanaovany mpanao gazety fanadidin'ity androany Henri Florian. Raha ny vinavinany mpanara-baovao amin'ity herinandro ity no mety hivoaka ny anaran'ireo ministra andrafitra ny gouvernemanta tarin'ny Prime Ministre Tsay Christian. Na niandry olom-baovao teo amin'ny toeran'ny Prime Ministre zany ankabeazany olom-pirenena, tsy nanolo ny Prime Ministre ny filoham-pirenena. Ny gouvernemanta ijoro eo izay asa anao izay azahoany ny fitondram-panjakana maro anisa eo anivony ateny miera-pirenena. Raha ny fanehoan-kevitra ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana. Ny gouvernemanta hitsangana eo aoriana ny fanendrenan'ny Prime Ministre teo dia gouvernemanta izay karakara ny fifidianana satria hitantsika zavatra nisy tamin'ny élection présidentielle fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy dia zay schéma zay ihany zany no oenty ny gouvernement izay hitsangana afaka herinandro vitsivitsy makany amin'ny élection législative sy élection communale zany hoe ahoana fomba zany mba hanana ny antoko TGV na plateforme IRD zay fomba filazantsika azy député maro anisy eo anivon'ny Assemblée nationale ary any anivon'ny faritra zany satria azadiny fa anisan'ny fanampy nataon'ny filohan-kehitriny zao ny hisian'ny fifidianana lehibe ny faritra sy ny mpanolotsain'ny faritra zany eny faritra amin'ny président fahatany ary le tafizanatin'izay daholo ka ho anay zany dia ahoana fomba hanana ny fitondrana zao ny maro anisy eo anivony zany Assemblée nationale zany sy ny anivon'ny faritra zany avy amin'ny zareo ka gouvernement en mission zany no hitsangana rehefa avy eo. Zay ny fomba fijerenay azy ary zay manambara sady fa tsy hovafiry ny firafy sy ny mpikambana eo gouvernement zany hoe raha misy hiala eo ministre reo dia vitsivitsy ihany. Na mafisy ny tipanao politika ity hatrany fa ny fifidianana communale no tokony irosona mialoha vao ny fifidianana solom-bavam-bahoaka. Miendrikendrika kajikajy politika araka izany. Ny fiazaka zany ny mpitondra fanjakana handrosy mialoha ny fifidianana solom-bavam-bahoaka ity raha ny fanazavana. Eo dia fa mambaitra mpanaliana zany hoe inona mahatonga ny élection législative lasa mandeha noho nylay ataoko hoe plateforme zay natsangany président'ny Assemblée nationale ave amin'le fonds zay ataoko hoe manelingelina ny mpitondra tamin'ireny fotoana reny tsy fantatsika ny zavatra hisy aoriany zao fitsangana gouvernemanta zao raha iny ataoko hoe fihetsiky na koa hoe initiative ny président'ny Assemblée nationale iny no migéner ny fitondrana ka mahatonga azy anao an'le élection anticipée sa efa mahatsapa sady izy fa efa fragmenté na koa hoe fragilisé ny député zay lazaina fa maro anisy eo anivon'ny Assemblée nationale satria efa niparitaka zao reo ka mananotsarotra ny président Nina Rajoelina zany ny isian'izay stabilité politique zay na koa hoe légitimité politique zay ka mahatonga azy zany handroso mialoha an'ilay élection législative na koa hoe élection législative anticipée. Azo atao tsara ihany koa ny fanazavana trany ny manatanteraka ny fifidianana communale sy ny fifidianana solom-bavam-bahoaka indray miaraka fa miankina betsaka amin'ny teti-bola hanatanterana ny fifidianana izany. Samy miandry ny fisangaran'ny gouvernement araka izany ny rehetra amin'izao fotoana izao. Isan'ny rahandrasany maro amin'izao fotoana ny makasika izay mety ho firafitry ny gouvernemanta vaovao zay fa makasika andrarava ary simba tany mahajanga kosa mitaky ny ampiarana ny lalàna amin'ireo rehetra tomponantoka na mivantana na akolaka tamin'ny famoahana sy fanadiovana ny vary simba atao mahajanga ny herivelona maro any an-toerana amin'izao fotoana izao tan'ity androan'ity isan'ny tondra ny fomba fijery mikasika ity raharaha ity ihany koa ny lehibe ny distrika ny mahajanga faharoa no sady sekretera jeneraly ny sinady na ny syndicat ny administratera civile eto Madagasikara toy ihany koa ny fanehoan-kevitra nataony ro Sojabe Anja Robert Kolomajanga. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny lehiben'ny distrika ny Mahajanga faharoa no sady sekretera jeneraly ny sinady na ny syndicat ny administrateur civil eto Madagasikara manoloana ny raharaha vary 50 contenera simba sy lo no diovina saika ao aparitaka teto Madagasikara. Mitaky ny fahadiseranana amoaka ny anara ny tompony vary sy ny antony na nagazana na nitazomana izany nanomboka tamin'ny taona 17 sy 20. Tao amin'ny douane zany no nisan'le vary. Raha atao amin'ny douane
misy ministèren'ny finance miadoany manana ny direction générale raha ohatra ka saisir reo vary reo satria voalaza ato amin'ny taratasy hoe tamin'ny taona 17 zany ny vary reo tonga tao raha ohatra ka zavatra saisi io tsisy manana tandrifim-pahefana izy rehetrarehetra ny sonia reo zany hoe incompétent daholo zany re olona reo no hamoaka an'io zavatra io fa ny douane no afaka mamoaka anazy na avy amin'ny fitsarana maninona zavatra rango hatra tamin'ny 2017 ane tamin'ny 2023 ty izy voalo ino destination-n'ireo vary reo zay zany tsara fantatra handeheza andeha atao ino iza no tompon'le vary iza no nanana tombotsoa tamin'le vary io nahatonga zao zavatra rehetrarehetra zao oka mba hitany vahoaka malagasy ny fandraisana andraikitra amin'ireo olona reo tokony hitondra fanazavana ho izy ny fitsarana sy ireo manam-pahefana manao ny fanadihadiana amin'ny tiraraha ity ny amin'ny fidirana ireo solomavambahoaka hafa ivelany mahajanga voalohany raha ny fanazavana fa raha ohatra kosa hoe tsy saisi le zavatra misy autorité afaka manome signature agnatiny fa misy ndraiky koa afaka manome avis am'izay tranga faharoa zay azo enjehina zay tsy tokony hanao signature satria ny olana amin'ity zavatra ty de kolikoly le fanaovana sonia zany de fa manambara hoe misy antony misy zavatra tsy mikoly agnatiny ao ary misy signature sasany tegna hitanao hoe hamehana mihitsy nisy raha zany na hameka atao nisy zavatra nahatetitetra tampoko de tonga de natao le signature na de tsy tonga teo aza ny cacheron nisoratana foana ny titre ahoana mo mahita sonian'ny solombavambahoaka atsika agnatiny telo mianadahy fa mahita solombavambahoaka tsy agnatiny mazengain izay manao sonian'io ino zany le antony na ilana sonian'ny solombavambahoaka le izy solombavambahoaka tsy agnatiny le circonscription na voafidy azy maninona manao signature agnatiny matona anao sonia io misy antony zany io signature io mato sélective zany hoe tsy reo rehetrarehetra koa nanao azy fa ty en dehors misy dikany zay zavatra zay efa nisy ny voasambotra tamin'ny tiraraha ity saingy rehefa zohina ny raharaha misy mizala tsindrina ila ny fampiarana ny lalàna ka hitakina ny fampitoviana ny rehetra ho iatrany ny fanehoan-kevitra raha tiana zany ny ady amin'ny kolikoly ny hahamarina tanteraka nyty firenena tya tsy asina mizana tsindrinila rehefa niarana anao rehefa niarana mafy rivotra miara mijinja tadio ny lalàna dia manana ntsona hoe caractère général impersonnel obligatoire am'izay nandika lalàna zany izy obligatoire fa tsy hoe rehefa ranona mandika lalàna de obligatoire rehefa ranona izy de tsy anatiny de zay zany ny tiako tsy mivize olon-tokana tsy miteny mihitsy zay hoe avoaho io cornet io tsy anjaran'ny fitsarana zay raha hitany fa tsy ampy ny vesatra avoakany izy rehefa mandalo zany fitsarana zany fa raha ohatra ka ampy ny vesatra tokony mbola misy olo hafa ampy vesatra ihany koa agny aloha adiadina io maraina io no naneho hevitra voalohany momba itiraraha ity ny teo anivon'ny sinady eto Mahajanga akoatr'izay nanatanteraka fivoriana nandiniana ny raharaha ihany koa ireo sojabe avy ao amin'ny faritra Sofia eto Mahajanga ka nanao izao fanambarana izao zahay zanaka faritra Sofia mipetraka eto Mahajanga tarihiny sojabe dia mahatsiaro ho folakandro ny ankinana ny amin'ny nampidirana amponja ny prefet ny Mahajanga vokatry ny raharaha vary simba niseho teto Mahajanga koa mangataka ampanajana izahay rehetra voalaza eo ambony mba amoahana azy amin'ny fonja resabe eny anivon'ny fiarahamonina eto Mahajanga araka izany ity raharaha ity hatramin'ny nahafantarana fa saika ny odiovina ireo vary simba mitohy ary sesilany ny fanehoan-kevitra manoloana izany ka mitaky ny anasaziana ireo rehetra tomponantoka tamin'ity fikasana anapoizinana ny pray-tandrazana ity fa tsy ho asiana tombo sy ala eo amin'ny fampiarana ny lalàna
fa varisimba telo conteneur vao amin'ny seranatsambo ny Toamasina saika odiovina ao Majanga ihany koa nosarina tao amin'ny trano fitehirizana sambatra ao Antanandava efa nogiazan'ireo vary ireo ary efa misokatra ny fanadihadiana amin'izao fotoana izao ho taterina amintsika bebe kokoa atao anaty fampahalalam-baovao ihany ny mahakasika izay. Lafomba vao hafa vitsy ireo olom-pirenena miroso amin'ny fisoratana anarana eny anivon'ny fokontany ankehitriny amin'izao fotoana ny fanavaozana isan'ny taona ny lisam-pifidianana izao na ny fanaovana ny ralina. Ireo olom-pirenena ny findramonina sy adino nandritra ny fanavaozana tanteraka lisitra farany teo hatreto no isan'ny mahavitrika ao anatin'izay fisoratana anarana izay fitiany Kolo. Iray volana mahery taorian'ny fanombohan'ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana. Malaina amin'ny fanavaozana anarana eny anivon'ny fokontany ireo olom-pirenena raha ny fanazavana. Saika ireo bonina manao fifindramonina no misoratra anarana amin'ireo lisitra. Misy ihany koa ireo adino na tsy tafiditra nandritra n'ireo fonta. Ny olona tonga soratra anarana aloha tena vitsy dia vitsy mihitsy na dia efa niezaka ary nametraka afisazy dia nanao antsoantso dia mbola vitsy ny olona tonga. Fa ny zahanay zany zao ilay olona vao tonga mifindramonina teto aminay no soratanao anatin'le boky fanasana ny mpifidy vaovao. Dia ilay olona niala ny zahanay nalefa ao anatin'le boky misy an'le mpifidy ny esorina le niala sy le maty. Tonga soratra anarana tsy haiko hoe andeha ataontsika hoe raha isan'andro angamba. Dia misy koa moa le olona nalaina tamin'izany fotoana izany nalaina ny soratra anarana. Betsaka fa ny tonga aloha zao mbola vitsy. Ary le olona tonga soratsika zany le olona efa tonga nijery an'ilay lisam-pifidianana talohan'ny fifidianana dia efa nijery toy izy dia efa tsy nahita mihitsy tsy tao anaty lista. Dia misy koa efa nijery tamin'ny internety. Dia tsy tafiditra tao dia rehefa tonga le ralina dia miverina misoratra ohatr'izao. Raha ny teny amin'ny fokontany Ivato aéroport amin'ny mponina manodidina ny 7 arivo mahery. Misy azato ireo olom-pirenena tonga ny soratra anarana hatramin'ny androany raha ny fanazavana voaray. Misy le lisitra mpifidy nampiasaina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Dia iny efa lisitra mpifidy izay efa ao anatin'iny dia mijanona ao anatin'iny. Fa raha ohatra izy hoe voafafa dia inona ny antony hoe voafafa ao izy amin'izao? Na izy maty na izy lasa nifindra-monina lasa tsy ponina eto intsony. Dia maka fifindra-monina izy dia voafafa izy amin'izay fotoana izay. Fa nefa lisitra ao anatiny ka tsy maty izy, tsy naka fifindra-monina izy dia manan-kery ao anatin'ny lisitra ao foana izy. Ny olona tsy mbola nisoratra anarana tao anatin'ny fonty, tsy voasoratra anarana tamin'iny, le noho ny antony maro samihafa dia tonga izy dia voaporofo tena tsy nisoratra tokoa izy. Dia izay izy no tafiditra amin'ity ralina ity. Nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra hatramin'ny 1 Janoary avy izao ny fotoam-pisoratana anarana eny anivon'ny fokontany raha ny fanatanterahana ny ralina. Manana 20 andro aorian'izay ireo olom-pirenena anamariana ny anarana eny anivon'ny fokontany. Raha iverenana ny zava-nisy teto an-terana nandritra ny fanavaozana tanteraka ny lisitry mpifidy. Isan'ireo anaovan'ireo firaisamonim-pirenena sy mpanao politika antsoavy ny tsy fangaraharahan'ny lisam-pifidianana nampiasaina. Andray lesona amin'ireo lesaka teo aloha nisy amin'izao fanatanterahana ny fanavaozana isan-taona ny lisam-pifidianana izao. Io lisam-pifidianana io izay antoko ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena. Dia izay ihany koa no hoentsika misendry vetivety ao anaty doka fohy iverenantsika eo rehefa avy eo ny mahakasika ny tsy famarinan'ny toerana ara-politika, ny fanitsakitsahana ny lalàna ary ny tsy fisian'ny firenena tsara tantana ankehitriny fa ny lafiny ara-toekarena ny fiantraikan'izay amin'ny lafiny ara-toekarena hoentsika eo izay mahakasika an'izay. Iverenantsika eo ihany koa ny mahakasika ny fakakevitra nandratana ny soatoavina maha-malagasy. Aza misaraka aminay ary rehefa avy eo. Noël sambatra miaraka amin'ny Telma, fiainam-bidy goavana amin'ny finday Telma iFeel Prime, S Prime sy ireo finday maro hafa koa. Ngaza ihany, mahazo bonus méga isam-bolana mandritry ny enim-bolana isurfena milamina. Tongava hainga anarany amin'ny Telma Shop akaiky anao, na tsy dio ny page zoma.mg, aza taraiky fa hatramin'ny 1 Janoary 2024 ihany io. Fotoana mamy indrindra ny mizara faliana.
Mamenina ny araba trano tomboka lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Isan'ny tarantsika izay ampidangana trano ny vidim-piainana izay efa mampikaikaika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny tsy famarina toerana ara-politika, eo ihany koa ny fanitsakitsahana lalàna ary ny tsy fisiany ny firenena tsara tantana nandritra ny 5 taona lasa teo sy ny taona ho avy. Hoy ny mpahay toe-karena izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity ambany ny tahirim-bola vahiny noho ny tsy fisiany ireo mpampiasa vola vahiny ireo izay mitarika ny fitotonga ny sandam-bola malagasy ihany koa. Ilarina Sonia. Ampiakatra ny vidim-piainana ny toetra raha misy eto amin'ny firenena ankehitriny, hoy ny mpamakafaka fiainam-pirenena Serge Zafimahova androany. Efa nanomboka tany amin'ny 5 taona lasa noho nikatso ny fampidiram-bola teto Madagasikara noho ny tsy famarina toerana ara-politika. Ambany araka izany ny réserve de devise ny Madagasikara hoarina amin'ireo firenena andalam-pandrosoana maro. Ny réserve amin'ny vola vahintsika zao manome eo amin'ny 2.4 lafitrisa. Dia izay zany eo amin'ny 5 volana. Nefa mialatsiny fa raisiko foana ny Maurice, ny Maurice enina lafitrisa. Zany rehetrarehetra zany ataontsika hoe mahatonga le fiainana le vola gasy. Fa azadiny koa fa ny resaka politika koa mampihena koa le instabilité politique zany. Ny incertitude hoentin'le instabilité politique sy économique mitondra koa hoe tsy maro toerana le vola gasy. Le ataontsika hoe tsy maro toerana ara-politika sy le fitantanana le tany-tandalàna tsy voaja sy firenena tsara tantana tsy voaja. Satria raha nisy tany-tandalàna tsy firenena tsara tantana le teto hoe tsy nisy volamenany ho vadika plomb na hoe bonne gouvernance koa teto firenena tsara tantana zany tsy hisy anie reny aferana any Londres reny resaka kolokolo any Londres. Mbola iamafy io fikatsoana io noho ny zava-misy ankehitriny ka tsy azo idivirana ny fidanga ny vidim-piainana raha ny fanazavana trany. Akoatra ny fanomezana vahana ny fanafarana avy any ivelany, isy fiatraikany betsaka amin'ny toe-karena malagasy ihany koa ny fifidianana natao amboletra farany teo. Ho mafy kokoa ny le vidim-piainana satria tsika tsy mamokatra. Aleo azava izay. Tsy maro toerana mihitsy ny politika ny fanjakana ankehitriny. Tsy maro toerana izy satria haitsika tsara fa sadasada amin'ny fifidianana teo. Hoe nisy zany manipulation électorale be dia be. Raisiko fotsiny zao raha hoe wakasala nisa fotsiny zany tsika ataontsika hoe eto anatin'le izy hoe tamin'ny 9 Oktobra 2022 nanapa-kevitra ny filan-kevitry ministra hoe tsy ny imprimerie nationale fotsiny sisa manao ny fiche d'état civil sy manao ny karapanondro fa mahazo ampidirina ny sehatra tsy miakina. Ny orinasa lakroa nefa nampidirina tao dia orinasa olona anatin'ny fitondrana izay manana orinasa imprimerie no nampanaovina n'le asa. Ny olana lehibe dia hoe mandrakandroana tsy fantatra hoe firy-marina zany fiche d'état civil nataon'ny zareo dia firy-marina indrindrandrindra ny karapanondro natotany zareo zany rehetrarehetra zany tsy misy mangarahara. Ohatra fotsiny ne zany raisiko zany Azo ny fanjakana atao tsara ny mandray fepetra sy mametraka politika mazava, hitazonana na ampiakarana ny sandany ariary izay afaka hiadiana ihany koa amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana na ny inflation, saingy tsy manana finiavana amin'izany ny fitondrana ankehitriny raha ny fanazavana trany noho ny tombontsoa n'olombitsy. Iazo amin'ny fianaratsoa vetivety sika ho fanohizan'ireo hetsika izay notarian'ireo ray aman-dreny ara-drazana teny Mandriambero ny 4 sy 5 Desambra lasa teo. Misy ny fidinana ho fakakevitra eny fotony hanomanana ny fiverenany Madagasikara ho tena firenena ho an'ny Malagasy ary hanandratana ny soatoavina malagasy ihany koa. Isan'ny nanaovan'izay fakakevitra izay ny tao fianaratsoa. Aingo rakotondrena kory fianaratsoa. Ho fanohizana ny hetsika fitadiavana ny very eto amin'ny firenena izay nataon'ireo ray aman-dreny ara-drazana dia misy ny fakakevitra ety fotony amin'ny tokony atao amin'ny famerenan-kasina ny fiandrianam-pirenena izay hita fa vohitsaketsaka tokoa amin'izao fotoana izao. Voaososy ny soatoavina malagasy ka ilaina ny fameloma-maso izany mba ho an'ny malagasy tokoa i Madagasikara. Fanohizana ny dinika tany Mandriambero Ambohidratrimo Antananarivo tamin'ny 13-14 Desambra tamin'ny taona lasa iny zany.
ka fanomezana an'izay hoe tsy maintsy miverina ty fotony maka hevitra momba ny fiandrianam-pirenena, asy ny fiandrianam-pirenena sy ny sotoavina sy ny fomba amam-panao malagasy. Ka ho avoaka amin'izany zany hoe manahoana marina ny tiantsika malagasy tompon-tany hitondrana amin'ny tany momba ny lafiny politika, sosialy, toe-karena ary momba ny hoe amerenana ny asa zany sotoavina zany zay efa very. Isika io zany dia mitady ny very amin'izao fotoana zao satria very hafa be ny fomba fisainantsika sy fiainantsika malagasy ny eto amin'ny sitraka ny taniny amin'izao fotoana zao raha oharina ny taloha tamin'ny talohan'ny fanjanahantany nandritra ny premier république. Tsy mandreraka izany ny sain'ireto ray aman-dreny ara-drazana ireto fa mitsangana trano kosa mba tsy hiverina ao anatin'ny fanjanana amin'ny endriny vaovao indray Madagasikara. Tsangana ny ray aman-dreny ara-drazana eto Madagasikara dia teny izy hoe tsy mendrika ny firenena malagasy izao zava-misy izao. Izay no atony ny ray aman-dreny satria ny ray aman-dreny ara-drazana dia namelakafatra. Ny ray aman-dreny dia mahalala ny sotoavina iainan'ity tanàna ity satria vodivalana ity. Mahalala izy ny amendrika an'ity, mahalala izy ny ahasoan'ity, mahalala izy ny rasa mety iainan'ity. Dia mizory izy kehitriny hoe misy rafitra saizy no ny ainan'ny firenena teto hatramin'izay. Handravana io rafitra io zany satria hagnome rafitra vaovao mendrika ny vodivalany ny ray aman-dreny. Fanomboana ihany ity androany ity fa hitatra eny anivon'ireo distrika atao amin'ny faritra Matsiatrambony sy any amin'ny faritra Iorombe, Amoronmany ary Vatovavy Fitovinanitra sy Matsinanana izao dinika fa kakevitra amerenakasina ny firenena izao. Tontolon'ny fampianarana natao tao anaty amena ny fampianarana sy ny fanadinana rehetra. Teny anivo ny anjery manontolo manoloana ny fahatarana vokatry ny fitokonana samihafa sy ny fahatapahan'ny fampianarana teny an-toerana efa miditra anatin'ny inscription ho an'ireo nisonitra kilasy araka izany université n'Antananarivo amin'izao fotoana izao ary amin'ity herinandro ity ihany koa no hiditra hianatra ireo vao afam-panadinana baccalauréat taona 3 ilary nasolony. Enim-bolana farafahatatra no nanenjehana ny fotoana rehetra nandritry ny fiatoan'ny fampianarana amam-bolana maromaro teny anivo ny anjery manontolo vokatry ny fitokonana sy fitakina maro samihafa nataon'ireo mpampianatra mpiaroko sy mpiaroko mpampianatra na ny SS sampana Antananarivo. Mahatsiaro atao ankilabao ireo mpianatra ary tahaka ny tsy misy vidiny intsony ny fampianarana hoy izy ireo. Noho ny tsy fahafahana makany amin'ny tsy miankina tsy maintsy miaritra ny zava-misy. Le izy hoe tsara hoe mitohy foana ny fampianarana fa na izany ary le izy ohatrany hoe ataotao fotsiny izany e. Ohatrany hoe tsy prioritaire mihitsy le mpianatra ety fa rehefa tonga zareo dia manao. Tena nenzika be mihitsy tamin'ny première année mety 6 mois teo fotsiny nanenjehana anazy rehetrarehetra e. Dia tena ohatrany hoe be dia be zavatra ohatrany hoe negligena fotsiny ihany fa tsy maintsy atao fotsiny moa izany le zay afana examen izany natao mpianatra sisy e fa tsy afa-po kory tao anatin'le hoe tena nianatra. Ina zany mampatonga anao hoe tsy maintsy misakirety foana na dia efa misy ara zany olona be zany? Satria izay le te ho tafita nefa tsisy vola akanisana any amin'ny privé dia miafy ety aloha e. Fotoana maro no lany sy maty ho hiatrany ireo mpianatra nandritra ny fiatoan'ny fampianarana. Fiatoan'ny fampianarana izay nisy akon'ny betsaka raha ny fanazavana, isan'izany ny fahaverezan'ireo kely efa noratovina, ny vola, ny fivangongon'ireo mpianatra noho ny fahatongavan'ireo vao afam-panadinana baccalauréat, tsy maintsy miandry ny fidirana. L'inscription efa era efa tamin'ny herinandro izay lahatra tety. Fa tsy voaray foana satria tsy nisy le hoe tapakanjo fotsiny zareo ny asa tamin'ny herinandro. Dia androany zao retardataire pahatonga larobia dia androany izao vao voaray. Deuxième année efa nampasesy koa ary milahatra ihany, milahatra daholo na rehetrarehetra. Zay zao efa tamin'ny teo zao zay pasesy efa embolana mahery zao zay tsy nianatra. Dia izao ndray vao hiverina hianatra. Fitraika amin'izao nilesina zao efa tsy tadidy. Moa le taona koa mandroso dia miantitra ety ihany. Mandeha inscription moa izany tsy maintsy atao ihany ohatra ankizy rehetrarehetra tena tsisy université ankoatran'ny ato koa moa izany dia tsy maintsy miaritra zay aty. Amin'ity volana ity indray no isokatra ny taom-pianarana vaovao eny anivon'ny anjery manontolo.
mitandahatra hanao inscription ihany ireo tanora malagasy na iara-malala aza ny olany ety anivon'ny oniversitena Antananarivo no ny fahasairana ny ray aman-dreny. Mbola maro ao anatin'izay ny vary mangatsiaka ny fitakiana samihafa, saingy miezaka mamerina ny fampianarana aloha ireo mpampianatra no ny tsindry samihafa. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia niverina nianatra nanomboka androany ihany koa ireo mpianatra eny anivony ambaratonga fototra sy ny ambaratonga faharoa amin'izao fotoana izao ny miankina sy ny tsy miankina amin'ny fanjakana atao aorian'ny fialan-tsasatry ny Noely. Raha ny fanadihadiana natao tamina sekoly tsy miankina iray. Maro ireo mpianatra tsy tonga ho an'ny androany saika noho ny fasahirana ny ray aman-dreny avokoa no anton'izay raha ny fanadihadiana natao Daniela Mino Arso. Andro voalohany idira ny mpianatra ao anatin'ny 3e bimestre araka ny daty ofisialy navoakan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Mbola maro ireo mpianatra tsy tonga niverina nianatra tany an-tsekoly ho an'ny androany ho an'ity sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadidiana ity. Antony tsy fahatongavan'ny mpianatra raha ny fanazavana ny fahasahiranana iainan'ny ray aman-dreny izy ireo amin'izao fiverenana an-tsekoly izao indray tao aorian'ny fialan-tsasatry ny Noely izay miteraka voka-dratsy ara-moraly ho an'ireo mpianatra. Tena misy akony eo amin'ny mpianatra ny tsy fahampihinana ny hoe ny olana eo amin'ny tokantrano satria aty an-tsekoly zany izay moa fantatrareo fa mandoa saram-pianarana ny eto dia iny zao raha ohatra hoe tara kely fotsiny dia efa misy akony eo amin'ny mpianatra izay satria mitahotra indrindreny anazy mandeha aloha dia manana olana izy amin'izay. Ankilany ho mafy ny atriana ity taona 2024 ity eo amin'izay lafy ny fampianarana izay hoy ireo ray aman-dreny naneho ny heviny. Ny akamaroany ireto farany izay saika miferitraina amin'ny lafy ny fanohanana ra-tsakafo sy ara-pitaovana ny zanak'izy ireo avokoa noho ny vidim-piainana izay tsy mitsaha miakatra hatrany amin'izao fotoana. 6e zao ny zanako amin'izao. Dia nefa ny okolazy amin'io tsy maintsy aloha niditra tamin'ny androany izao tonga dia naloha androany vola nefa teo tsanjo ity mivadibadika ny asa tsy dia misy. Amin'ny akapobe aloha masahirana mihitsy misahirana. Fa zany hoe ny ankizy zany tsy maintsy ampianarina na dia sahirana raha ny tena tsy maintsy ampianarina ny ankizy. Eo amin'ny resaka fitaovana ohatr'izany ny okolazy. Izany moa zany efa etsihana foana zany tsy maintsy ataona ampianarina zany tsy maintsy miantsika ianao na misy na tsy misy dia tsy maintsy miantsika foana zany ianao satria ianao ray aman-dreny dia tsy maintsy miantsika ianao. Mba tena eo ohatry ny zana-bahoaka ny zanaky ny tena dia tsy maintsy miantsika ianao zany. Eo amin'ny okolazy zao ny tena manahirana satria vidim-piainana niakatra dia tena manahirana satria ny okolazy farany ambany amin'ny anay zao 150 000 izay zao farany ambany dia tena sahirana mihitsy izay na ny ara-bola. Mafimafy satria tsy maintsy hiakatra anay zao ny okolazy eo aoriana zao satria neny miakatra foana. CP2 izy zao dia ndray zany efa afaka BPC teo dia afaka CP teo koa ny anankiray. Dia izany zany netrehana amin'izany manahirana daholo satria sakafo ny zavatra ilaina any ampianarana ny fitaovana izany manahirana daholo nefa fiainana mialafo. Sahirana tanteraka izay ray aman-dreny mampianatra zanaka satria fiainana mihamafy ny ara-bola lasa tsy dia maharaka. Tsy hoe fiheritraina ilay hoe niditra amin'ny mpianatra fa ilay resaka fanohanana an'ilay ankizy amin'ny ara-tsakafo arakaraka ny famanana anazy izay mampifiheritraina fa tsy hoe inona koa. Raha izao no mitohy ahina ho mafimafy kokoa noho ity taom-pianarana 324 424 ity ny taom-pianarana manaraka eo hoy hitrany ireo ray aman-dreny mampianatra zanaka. Tsy aivana nanomboka androany 20 janoary hatramin'ny 2 martsa 2024 avy izao ny 3e bimestre ho an'ity taom-pianarana 324 424 ity araka ny tety androm-pampianarana ofisialy navoaka ny ministera. Anomboka ny 1 martsa hatramin'ny 9 aprily kosa ny 4e bimestre ary ny 9 Mey hatramin'ny 20 jona kosa ny 5e bimestre. Ho an'ny fialan-tsasatra kosa indray ho an'ity taona ity dia anomboka ny sabotsy 2 martsa hatramin'ny alahady 10 martsa, sabotsy 17 aprily hatramin'ny 10 Mey ary ny 17 jona kosa ny fialan-tsasatra lehibe na grande vacances ho an'ny rehetra.
fa tsy mbola nahitamba olana tretony olany fahatapahan-drano tao amin'ny komuni Vato raha ny fitaraina ny roaponina. Volana maro ankilany no efa nitaraina tamin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra izy ireo, saingy mini manao be marena trany ireto farany nividanga ny vidin-drano ao amin'ity komuna ity, izay efa tsy ho zakany fa efa mividintsony ho roaponina nanaovana fanadiadiana tamin'ity androany. 3 volana mahery tsy nisitraka rano fisotro madio ara-dalàna avy amin'ny orinasa Jirama ireo mponina amin'ny komina Vato raha amin'ny fitarainana izay nataon'izy ireo androany. Tsy mbola nisy ny fianoana azy ireo na teo azy ireo fitarainana maro samihafa. Ny iray bidao amin'ny rano fisotro madio izay manomboka hatramin'ny 500 ariary hatramin'ny 1000 ariary raha ny fanazavana. Tena lafo be mihitsy ny rano, misy fotoana androany ray tsy manana rano mihitsy, mifatapaka matetika amin'ny pompo izy mipaka ranonay. Misy fotoana vidy raha 700 dia 500. Le izy aloha tena tsy zaka nefa ny rano fototry ny aina dia tsy maintsy hoe mampiasa dia tsy maintsy mividy. Mampiasa 4 bidao. Raha tena hoe mahampy aloha tsy ampy izay fa eo amin'ny enina eo na fito fa tsy maintsy hoe tsitsitsiana le izy. Lafo be ny vidin'le izy dia izay mahatonga anay mitsitsy anazy. Satria tsy maharaka le vola miditra raha vao ohatra hoe mirobaroba amin'ilay fampiasana an'ilay rano. Mbola ny aina tamin'izao ihany moa izay koa izany tsy maintsy manan-karama mitaona rano fa tsy afaka miandry le pompy satria mipompy dia varaina vao mandeha dia tsy araka ilay izy. Ankoatra ny fitangany vidin-drano, lavitra ihany koa ny fangalana izany raha ny fanazavana, ny fitaterana rano amin'ny sarety izay efa lasa fitadiavana ho an'ireo tanora ao an-toerana. Pakarano zay dia efa manakilina fanaterana rano. Alaina 50 izy zany dia amin'ny 500 tonga dia ie satria tapaka le rano dia tsy maintsy akarina le izy fa tsy maharaka. Ety zao milamindamina le rano arian'ny kasisy amin'ny makarano dia matsasakadiny ireo avy eto makany. Ie mahazoazo kely ihany. Arakaraka ny toetran'ny andro ndray raha avy ny orana dia kelikely ny vitanay. Mora tsy raha mainy ny andro dia mahavita ngedangeda i. Menay zao 200 raha farany betsaka dia 320 no farany kely. Saika ireo komina rehetra manerana ny faritany Antananarivo no misedra olana amin'ity fahatapahan-drano ity ho ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Vato androany. Ny olan'ny jiro sy ny olan'ny rano moa iarahan'ny komina maro eto Madagasikara mizaka zahany ary anisan'ny tratran'izany zahay amin'izao fotoana izao moa dia hoezahana ny isin'ny fanamboarana lavadrano azahoana rano fisotro madio izay tetikasa tsy maintsy mbola ho volavolaina izy io fa mandanay moa efa tapitra kanefa mino zahay fa tsy maintsy ho vita. Tsy ny ao amin'ny komina Vato ihany, isany efa naneo fitarainana ihany koa ny fokontany tena Manjakaray, Anjanahary, Ampasapito sy ireo maro hafa ny herinandro lasa teo. Miandry fitokonana sy fidinana an-dalambe hatrany ve izay vao iain'ny toroeon'ireo mponina ny mpitondra fanjakana ankehitriny ho hiatrany izy ireo. Ny filoha Andry Rajoelina izay efa nampanantena fa hifantoka bebe kokoa amin'ny fijerenany lafin'ny mahaolona amin'izao 10 taona manaraka izao araka ny kabary izay nataony ny farany taona teo. Andrasana araka izany izay paikady mahomba aroson'ny mpitondra manoloana ity fahatapahan-drano matetika ity. Fatafiakatra 12 ny isan'ireo namony ainy vokatry ny fandalovan'ilay rivodoza Vaovao teto Madagasikara raha nitatitra ofisialy avy amin'ny birao nasional misahana ny loza voajanahary ny atoandro teo. Tapaka ihany koa ny lalam-pirenena fa 3 Betroka vokatry ny fiakaran'ny rano ka mampitarainy ireo mponina sy ny mpampiasa lalana ankehitriny. Daniela Mino Arso. Vokatry ny fandalovan'ilay rivodoza Vaovao tafiakatra 12 ireo namony ainy. Ny efatra tamin'izany no fantatra fa tao Beroro, 3 tao Manakara, 1 tao Vohipeno, 1 tao Manja ary 3 hafa tao Ikongo. Miisa 770 sy 703 alina ireo olona traboina avy amin'ny tokantrano miisa 410 sy 507. Ankoatra ireo antotanisa ireo, tapaka ny lalana ho Betroka, iazo ny tapany atsimo nosiny amin'izao fotoana noho ny fiakaran'ny rano. Tsy afaka mandeha ny fiara, mijaly ary efa lany vatsy ireo mpandeha. Hatram'izao tsy toliho zahay le mijaly zahay vahoaka. Eto Betroka, tampaka lalana Betroka eto agnaty. Le gouvernement faritsa Ianosy. Le hatra faritsa Androy. Le mijaly zahay Andriamatoa Filoha, Andry Rajoelina, Nirina. Fa ianao miresaky sanandro ty hamboary toeran'ny trezina
hamboariko erany disy hatram'izao sy tonga mijaly zahay faritsatsimo nefa itiky ty nahalany azy voaloha kerany trésty ty nahalany azy voaloha hatram'izao sy tolihy zahay 2 jours androany nefa mijaly navatsy tsy misy na hanigny tsy misy mijaly zaiky satria le fiaignanahignanaky zao lasa mihasarotsy zahay boka lakagny fe mijaly andeha mivombe androy fe mijaly lalagny toy raty mijaly zahay aferinagna avao maty misara afa-tsamboaragny lalagny efa mijaly zahay araka izany manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ijereka ity lalana ho betroka ity ny mponina ao an-toerana sy ireo mpampiasa lalana raha ny tarehimarika voaray teo anivon'ny BNGRC hatrany miisa 970 ireo trano tipo-trano ary miisa 920 ireo trano-drava miisa 770 sy iray alina ireo olona tsy maintsy nafindra toerana vokatr'izay. Tontolon'ny fanatanjahantena vetivety mihoatra ny 700 ireo nandray anjara tamin'ny beach volleyball volley à 2 no karakarain'ny ligue ny volleyball ao amin'ny faritra Fidivinany lalao ny tanterahana teo amin'ny torapasika Manakarabe izay natao ampitomboana ny fahaiza-manao sy ny avy teknika an'ireo tanora any an-toerana ankehitriny Gaeton Andriatsilavo. Vao telo volana izay no nipetraka indray ny ligue ny volleyball ao Manakara faritra Fidivinany. Isan-tarana sy famelomamaso indray ity taranjay ity. Nisy ny tournoi beach volley à 2 no karakaraina ka nandraisan'ireo tanora mihoatra ny 700 anjara izay natao teny amin'ny torapasika Manakarabe. Trosa tokoa izao fifaninanana izao teo anivon'ny fikarakarainy tao anatin'ny ligue izay namorina ny mpiantsehatra rehetra ny mpilalao rehetra ary indrindrandrindra ireo ray aman-dren'ny mpanjakana izay teo foana tao anatin'izany hoe fanetanana sy fiahina ny fanatanjahantena teto amin'ny faritra izany. Noho ny amaroan'ireo tanora manana talenta amin'ity karazam-panatanjahantena ity, ilaina ny mametraka fotodrafitrasa mifandraika amin'izany hoy ny eo anivon'ny fédération na izany azo atao ny miainga amin'izay efa eo am-pelantanana. Dia azo atao tokoa ny manao ny infrastructure izay angatahana amin'ny manam-pahefana maefa eto an-toerana. Ny terrain basket azo anaovana terrain volley koa, terrain mixte zany fa anomboana an'izany dia izay misy aloha ny ampiasaina ahafahana manao an'ny hetsika volley rehetra. Nanana ny maizy azy ny faritra Fidivinany raha ity taranjay ity no resahana. Fotoana izao amoazana indray ka iantsona ireo tanora tia fanatanjahantena. Anetsena indray izany volleyball izay natory elaela raha ny teto Manakara aloha ny fahitako azy satria nisy kalaza ihany teto taloha fa izao voataitra amin'izay fa dia izay ny tena hoe mahafaly ary antsoana an'ireo tanora rehetra izay atao hoe akafiany izany volleyball izany fa araka voalazan'ny ramatofony teo dia tena mahafinaritra sady tsara ny fanaovana ny volleyball. Manampy betsaka ary mitaizan'ny tanora ara-batana sy ara-tsaina ny fanatanjahantena ka tsy tokony atao ambanin-javatra hoy ny filohan'ny ligue paritra Fidivinany. Izay koa no etsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisany pirenena mitaka ny fanamafisana ny ezaka ahafahana manavitra ireo olona nalainy hamasan-keriny ny fianakavian'izy ireo tao Tel Aviv amin'izao fotoana izao izy ireo izay manamy tsy ahitana ny havantsony raha toka manao andrasoandraso amin'ny fandraisana fepetra ny tompon'andraikitra any an-toerana. Efa telo volana izao no tafasaraka tamin'ny fianakaviana sy ny akaiky azy ireo olona izay nalainy hamasan-keriny. Manantena ary manao antsoavatra ny fianakaviana ireo nalaina an-keriny hatramin'ny androany. Ao Tel Aviv, mahatratra anarivony isan'andro ireo mpanao fihetsiketsehana mitaky ny amatsorana ny havany. Manay amin'ny tsy fisian'ny fandraisana fepetra manoloan'izany ireo fianakaviana maro. Amin'ireo olon-tsotra misy 400 izay nalainy hamasan-keriny ireo, ny atsasak'izy ireo no vototra amin'izao fotoana taorian'ny fifanarahana izay natao tamin'ny volana Novambra lasa teo. Maro ihany koa ireo novonoiny tao Hamas. Raha ny antotanisa, misy 310 ireo mbola voatazona ary 320 ireo fantatra fa maty nandritra izany. Ankilany mandahatra ny ampitsarana ny fanafiana ny governemanta ao Israel. Tsy misy afa-tsy ny fanamafisana ny tafika no ahafahana mamototra ireo nalaina an-keliny ireo raha ny fanazavana hatrany. Fanapa-kevitra izay mampanahy hatrany ireo fianakaviany.
Mifarany etondray ny fiarahantsika ho an'ny androany naiza misy anao hankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny faly mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitondray tokolasy tombovavelo tompoko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.